no totosaina teo Analakely Antananarivo ny fahavalon'ny volana aprily ny atrikasa lehibe ny jerevana manokana ny fanatanterahana ny paikady firenena ho amin'ny famokarana arabiolojika atrikasa izay ny arahandreo mpisehatra rehetra manodidina izany ary notarian'ny ministeran'ny fambolena sy ny fahaleovan-tena ara-tsakafo. Ho an'ny ministeran'ny fambolena sy ny fandaharana ara-tsakafo ity resaka fambolena ara-biolojika dia tena zava-dehibe tokoa satria ny firenena maro maneran-tany dia efa tena miezaka miditra ao anatin'izay ao anatin'ny ataontsika hoe laharam-pahamehana sy resaka stratégia ny sekteurany ao amin'ny agria ny resaka biolojika. Efa nisy moa ny décret d'application 2020-003 tamin'ny 3 juillet 2020 ahafahantsika miditra ao anatin'izany sehatra ny resaka ara-biolojika izany. Raha tsy misy io décret d'application io dia tsy afaka misehatra an'izany ny firenentsika. Ny fahazoantsika n'io tao anatin'ny conseil des ministres no ahafahantsika miroso lalindalina kokoa amin'izany ary ahafahantsika manao an'ireo fanondranana entana bio eo anivon'ny firenena na any Européenne zany na any amin'ny faritra any Amerika. Noho izany zany dia zava-dehibe amintsika io satria mampifandray antsika amin'ny any ivelany amin'izany. Ny fambolena ara-biolojika dia misy tombony be dia be indrindra ho an'ny fahasalamana satria ny fahasalamana vokakarena izany hoe raha mamboly raha mikonsome zavatra bio ianao zany mety hoe lavidavitra koa amin'ny aretina izay efa somary sarotsarotra zany eto amintsika amin'izao ankehitriny. Ao anatin'izay ny fametrahana ny atao hoe comité national de l'agriculture biologique izay misy solotena ny ministera isan-karazany dia solotena koa avy amin'ireo représentant ny certificateur sy ny partenaire sasatsasany izay hiara-hiasa ahafahana manatanteraka an'ilay décret d'application fotsiny. Lanjaina agriculture biolojika eto Madagasikara dia tena manan-danja be izy io satria raha hoe resaka antotanisitsika dia eo amin'ny 350 millions de dollars eo par an ny total amin'ny entana ondrantsika amin'izao. Miaraka amin'ny action rehetrarehetra izay atao amin'izao zany sy izy eo amin'ny manaraka dia mety doublé izy io afaka fotoana fohy. Izay dia ahafahantsika milaza fa raha tonga any amin'izany hoe 700 millions de dollars zany sika dia efa zava-dehibe zany ho an'ny ari-karena eto Madagasikara ary indrindrindrindra izy io no tena hoe tombon-dahany amin'ny agriculture biolojika dia izy io eto toerana daholo. Ny mpamokatra dia tantsaha malagasy, ny mpanodina mpandraharaha eto toerana, ny mpiasa miasa anatin'ny orinasa mpiasa malagasy. Izany hoe eto Madagasikara daholo zany ny azontsika lazaina hoe valeur ajoutée. Dia izay zavatra izay dia zavatra ngeza be mihitsy ho an'ny ari-karena eto Madagasikara. Ndra zava-dehibe amin'izy ohatran'ny hoe misy fanohanana sy lalana iray iraisana sehatra tsy miankina sy ny fanjakana. Dia izay mihitsy moa zany mahafaly mampisehatra amin'ity zavatra karakarain'ny ministera ity ahafahana hoe inona daholo ny tombotsoa ahafahana misehatra moa zany inona ny tombotsoa bebe kokoa azony amin'ny maha sehatra tsy miankina izany. Dia izy aloha azo atao hoe tena opportunité lehibe mihitsy ary azo atao hoe io mihitsy no hoavy mihitsy na eto toerana hoe resam-pirenena satria araka ny fantatsika moa zao be dia be ny vokatra afarantsika avy any ivelany ka rehefa tohanana sy hatsaraina ny kalitao eto toerana
dia mazava ho azy fa bebe kokoa ny mpanjifa sy mahazoto kokoa ny mpanjifa anjifa ny vokatra mahatsara ny fahasalamana sy azo atao hoe voary.